Favesatra ho an'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina matetika ny ankamaroan'ireo olona manana fahasembanana indrindra raha ny eto Madagasikara no resahina ao anatin'izany mba hialana sy hananandreto farany fahazakantena dia misy ny fampianarana izay omenindreto farany ahafahany mitondra tena araoretrany ao amin'ny sariny Jemi Maradanyelina sy Mama Samoïl. Mandray an-tanana an'ireo olona manana fahasembanana ao amin'ny distrikan'ny Moramanga ny fikambanana Croix-Rouge ao amin'ny commune Andatsibe. 7 hatramin'ny 10 taona ireo olona raisin'ny Croix-Rouge ary efa misy 4 hatramin'ny 10 ireo olona manana fahasembanana raisy tanana eto amin'ity trano fandraisana ireo olona manana fahasembanana ity. Tanjona ny ananan'ireo olona manana fahasembanana fizakantena tsy akin-dozy tsy ho vesatry ny fiarahamonina. Pour l'handicapé zany izy ity dia zany hoe nanaovana anazy ity zany hoentina hitezana ireo handicapé ireo zany hoe omenay fahalalana zany izy ireo fahalalana izay azonay omena andry zareo zany no omenay an'izy ireo dia mianatra ny éducation environnementale ny éducation sanitaire zany no ampianarinay andry zareo ireo dia ny asa tanana ihany koa ao anatiny zany ampianarina asa tanana ihany koa zany izy zareo ireo satria mba tsy ho vesatry ny fiarahamonina zany izy ireo fa mba havita zavatra ohatratsika olona normal tsara zany zareo. Ny ankamaroan'ireo olona manana fahasembanana ireo dia olona sahirana ara-pivelomana avokoa. Ankoatra ny fampianarana andreto farany amin'ny lafiny tontolo iainana sy ny ara-pidiovana dia misy ny fianarana manao asa tanana. Misy ihany koa ny fitsaboana maimaimpona ho an'ireo olona manana fahasembanana ireo. Hatreto aloha zany dia efa nisy moa fitsaboana nataonay andry zareo ireo hatr'izay zany hoe rehefa misy le fitsaboana faobe zany iarahanay amin'ireo mpiara-miombina antoka aminay mpiara-miasa aminay dia misy fitsaboana ho andry zareo maimaimpona zany nefa nataonay zany zao dia fitsaboana maso dia fitsaboana nify dia fitsaboana fijerevana fizahana fahasalamana hoe manahoana reo amin'ny resaka ohatra hoe ny diabétique ohatr'izany zany zay zany fizahana efa nataonay andry zareo. Misy ireo nahazo tombontsoa tamin'ny fitsaboana nataon'ny Croix-Rouge Andatsibe. Inona tombo tsy nahita dia Croix-Rouge nanavaka ny Croix-Rouge eto Andatsibe. Ahitanay tombontsoa be dia be izy ito vory ohatran'izao zay dia misy ireo fanomezana izay atolotry ny Croix-Rouge dia ao anatin'izany ireo ankizy ireo sy ireo handicapé rehetra ireo. Misy 15 mianadahy ireo mpilatsaka an-tsitrapo manao asa fanasoavana amin'ny fikarakarana ireo olona manana fahasembanana eto Andatsibe.